mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomeravantsika rehefako malalatra ty alakamisy fa 5 ny volana jona ity. Ny mofinaina voalahatra ho atsika anio dia ny salamo fa 150. Salamo fa 150. Fakitsika amin'anan'i Jesosy zany salamo 150 zay ny andiny manontolo teo moa mozara mofinaina ho atsika riavako. Ny mitoetra ao amin'ny firenena zay anyavy indrindra dia monina ao ambanin'ny arobin'ny tsotoa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery vorovana ao ahy izy. Ary Andriamanitra izay idikiko fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volon'elany no anaroana anao ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao na zany na tsy pika manidina noho ny andro. Na ny arety mandrigana mandeha amin'ny maizina na ny fandriganana mandripaka ao amin'ny tatao vovonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy atra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Satria ho ianao Jehovah ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avy indrindra dia tsy hisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lainao. Fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra lehanao. Eny an-tanana no hitondran'ireo anao fandraho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny viapera ho diavinao. Ny liona tanora sy ny mena rana no hitsahinao. Satria izao no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy aza. Hanandratra azy ho any amin'ny hava aho satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly aza. Eo amin'ny arahory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho ho fokizako fa ela velo izy arazioko azy ny famonjeko. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako malala isan'ny firenena izay nino ary mino ny fisian'Andriamanitra ny malagasy taloha lavitry ny diran'ny filazantsara. Ny malagasy any dia tsy mba isan'ireo ataontsika hoe até. Tsy eken'ny toe-tsaina malagasy mihitsy zany hoe tsy misy Andriamanitra. Ny anarana raha teo izay ilazaran'Andriamanitra dia mazava ho azy fa milaza fa taloha lavitra ny dira vavahana kristianina dia efa mpino ny malagasy. Raha miteny malagasy hoe Andriamanitra dia ny rehetra izay mandinika n'izany anarana izany dia resy lahatra fa tena teny malagasy madio zany. Fa tsy hoe arak'izay mety ho teneniny avy amin'ny teny sanskrit adiatemanina sy ny sisa. Fa ny ankabeazany malagasy dia resy lahatra fa ny dikan'ny teny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra no mpanjaka no heviny. Andriamanitra no mpitondra. Andriamanitra no manam-pahefana feno. Ary efa miteny malagasy manao hoe Zanahary dia ilay Andriamanitra Bahary, ilay Andriamanitra nahary zao tontolo zao, ilay Andriamanitra nampisy mihitsy. Ary efa miteny malagasy manao hoe Andriananahary dia ilay Andriamanitra izay mpanjaka, Andriamanitra mpitondro zao rehetra zao, nahary zao rehetra zao. Hoy manao hoe efa fantatry ny malagasy ny fisian'Andriamanitra. Saingy raha jerena amin'itony salamo fa 150 itony dia misy toetran'Andriamanitra be dia be tsy fantatry ny malagasy. Fantatry ny malagasy fa nisy nahary zao rehetra zao dia Andriamanitra. Fantatry ny malagasy fa io Andriamanitra izay any an-danitra any amin'ny toerana tsy takatry ny saina eritreretina any, io dia mpandahatra, io dia mitondro zao rehetra zao, io dia tsy manisy ratsy, io dia mitsara, io dia mamaly ny ratsy natao. Be dia be no ampitenenana ahitantsika an'izany. Be dia be isa-paritra mitoerana maro samihafa. Fa na izany ana dia asehon'ny Baiboly fa misy toetra be dia be tsy fantatr'ilay tsy fantatritsika malagasy ny momba an'Andriamanitra.
ary izay raha teo na tonga ny missionnaire rehefa nandika ny baiboly tamin'ny teny malagasy zay tsara hotsika tsara mihitsy am'ty volana jona ity fa ny volana jona no nahavitan'ny malagasy ny fandikanany baiboly. Ny volana jona 7 sy 5 no vitadika ny baiboly ary mahatsiaro za manokantsika am'ty volana jona ity no hoe zava-dehibe inge nahatakarany malagasy ny fisian'Andriamanitra eo. Ary rehefa nandika ny baiboly no malagasy ireo missionnaire nandika ny baiboly tamin'ny teny malagasy de efa tao anatiny zany kolotsaina malagasy zany ny teny hoe Andriamanitra, Andriananahary, Zanahary, dia mora fotsiny nandraisan'ny malagasy ny hevitry le hoe baiboly na ny hevitry ilay Andriamanitra lazain'ny baiboly. Fa naizanaty zany nefany de mampatsiaro ny tenin'ny Paoly raha niakatra tany Ateny ny Paoly de nahita reo tsangam-batondreo Andriamanitra maro isan-karazany ary misy tsangam-bato anankiray misy miteny hitantsika ny asan'ny apôstôly toko 20 misy soratra hoe lay Andriamanitra tsy manalay Andriamanitra tsy fantatra. De hoe Paoly manao hoe ity Andriamanitra tsy fantatrareo ity tiano ambarako aminareo androany. Takizany ko rehefa ko malala marina fa tao anatin'ny kolotsaina tao anatin'ny fomba malagasy de miresaka n'Andriamanitra saingy mijanona amin'ny fahafantarana fotsiny ihany ny malagasy hoe misy zany Andriamanitra nahary zao tontolo zao zany misy zany fa izao ny Andriamanitra ny malagasy na le Andriamanitra ny tontolo malagasy Andriamanitra de zao ka nahampahafantarany baiboly hoe ilay Andriamanitra nge de zao hoe nahary zao tontolo zao izy fa izao tsy lavitra anao. Lay Andriamanitra mpanjaka izay tononona hoe mpanjaka Andriamanitra satria ny dikany teny hoe Andriamanitra dia lay mpitondra lay Andriamanitra mpitondra fa izao izany Andriamanitra mpanjaka zany zany Andriamanitra mpitondra zany Andriamanitra mandamina zany de zao manakaiky anao zany tonga nofo zany tamin'ny lalan'i Jesoa tonga olombelona zany tsy zavatra saritakariny zany arak'izay mety ho finoantsika malagasy an'Andriamanitra lavitra be ndraindray misy elanelana be tsy fantatra fa ny baiboly de manitsy mihitsy manao le Andriamanitra tsy lavitra fa eo akaikinao. Ary dia eto ary amin'ny Salamo 1:20 ity de misy farafahakelin'ny toetra 3 lehibe izay tsy fantatritsika malagasy fa hampahafantarany baiboly atsika momba an'Andriamanitra. Voalohany de zao io Andriamanitra io de Andriamanitra fiarovana mafy ho atsika. Malagasy de resy lahatra fa ny fiarovana mafy de ny sampy ny ody reny dia fiarovana mafy ho atsika ny sampy zay moa dikan'ireny karazana sampy asampy eny amin'ny olona eny ary dia ny fanasitranana atsika de zao ny fanafody zay dika teny hoe fanafody manala amin'ny ny ody ratsy dia ny fanafody dia manasitrana dia eto zany Andriamanitra zany de zao lay Andriamanitra ambaran'ny baiboly lay Andriamanitra rainy Jesoa de zao fiarovana mafy ho atsika. Tsy misy olombelona raha ko malala tsy mila fiarovana satria fantatry ny olombelona fa malemy izy marefo izy manapehitra izy na ny zakany na ny fantany na ny hitany de manapehitra izy de mpanao salama eto no manazava amintsika fa fiarovana mafy ho antsika izy. Andeny fahenina amin'ny arety mandringana ary dia fiarovana mafy ho atsika amin'ny fandriky ny mpiasa amin'ny zavatsarotra fiarovana mafy ho atsika fialofatsika ny andiny fasivy ary manao hoe Jehova ianao no ariko. Hoe afako na de ataotsika hoe amin'ny fiainanao isan'andro fotsiny ihany ara de io rivotra io ange feno mikroby feno otrikaretiny io rivotra iainana io zay eritreretinao madio aza de misy loto miteraka aretina amin'ny fomba tsy ampoizina izay hoanitsika isan'andro io na de miezaka madio azy sika dia mety misy zavatra tsy zakatsika mety misy zavatra zay tsy ampoizitsika mihitsy miteraka aretina atsika miteraka tsy fahasalamana na de zay vety io sakafo mitondra fahasalamana io raha mety tsy mety amitsika mety misy mitondra tsy aretina ho an'ny vatantsika ary na de ny olona zay itokisatsika io ary mety amin'ny fotoana sasany mety ho tsy afaka manampy atsika
ary na de zavatra mety io ampelatanatsika eo ary de tsy azotsika anterana noho zany de zao ny mpanao salamo de manazava amitsika tsara fa ny andriamanitra dia andriamanitra fiarovana mafy atsika, fiarovana mafy atsika am'izay zavatra mety tsy takatry ny saitsika akory ary tonga eo amitsika. Mahafinaritra mihitsy ny filazan'ny mpanao salamo azy manao hoe na de isy arivo aza lava eo anilanao sy ray alina eo ankavananao de tsy atra aminao zany. Tam'ireny vanim-potoanany Covid reny zao moa mbola misy ihany fa tam'ireny ny tena nahatsapatsika hoe misy olona tena narary mafy fa tain'Andriamanitra de velona. Mazava ho azy fa reo olona zay nandao atsika tsy hoe tsy nitain'Andriamanitra koa sanatriny zany fa nitain'Andriamanitra izy fanan'Andriamanitra nody any amin'ny zavatra pitranga zany, zavatra pitrangany hoe zay ny fomba niantson'Andriamanitra. Andriamanitra tsy takatritsika mihitsy ny fomba fiasany, zay mahalehibe an'Andriamanitra. Raha takatritsika ny fomba fiasan'Andriamanitra dia lehibe no Andriamanitra tsika zany mitovy amin'Andriamanitra farafakely, fa tsy takatritsika ny fomba fiasan'Andriamanitra. Samy manana ny fomba iantsoan'Andriamanitra tsika avy, ny tsirairay avy samy manany azy. Ny Andrasalama Martiora zao de le foniny izy, zay ny iantson'Andriamanitra azy. Sarotra be ny iantson'Andriamanitra azy, mafy be ny iantson'Andriamanitra azy, le foniny. Nisy ny iantson'Andriamanitra tamin'ny hoe nidorana Martiora, mafy be zany. Fa io arakaraka zay izay hitondran'Andriamanitra ny olona, zay avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny olona. Fa ny zava-dehibe de zao manao hoe Andriamanitra mahafantatra ny zakatsika sy ny tsy zakatsika. Ary de itony andininy itony manamarina amitsika, manamafy amitsika fa lay Andriamanitra de zao miaro atsika. Eo anivon'ny varanaretina anetsiny nge ny olona maty amin'ny firenena sasany, tany amin'ny firenena maro anetsiny, ary na teto Madagasikara betsaka nge ny olona narary, saingy zao betsaka ny olona sitrany, betsaka ny olona nahatsapa ny fahamarinany ty tenin'ny Salamo faika amby 20 ty manao hoe na de isy arivo aza lavo sy ray alina de zao tsy atra aminao zany. Iavako malala manome toky atsika zany ny mpanao salamo fa zao miaro atsika Andriamanitra, miaro atsika amin'ny ratsy Andriamanitra. Na inona fiezahantsika, tsika mila miezaka miaro tena mazava ho azy. Fa izao tenin'ny mpanao salamo 7:1 raha tsy Jehova miampina ny tanàna de miaro tory foana ny mpiambina. Raha tsy ny tompony miaro atsika de tsy tafahary tena isika. Tsy hoe mpiambina tsy miasa, tsy zay loatra. Raha tsy Jehova miambina ny tanàna de miaro tory foana ny mpiambina, ny dikan'izany ilaina ny mpiambina. Fa izao Andriamanitra ny tena mpiambina. Raha tsy eo ny tompo de zao miaro tory foana io mpiambina io, fa rehefa eo ny tompo de zao misy heviny io mpiambina io, zay ny dikany. Re mantsy ny olona misy anoatra hoe tsy mila mpiambina ndraindray, hoe raha iza zany da tsy ilaina ny mpiambina. Ny tenin'ny mpanao salamy raha Jehova miambina tany de miaro tory foana ny mpiambina, tsy midika mihitsy zany hoe tsy ilaina ny mpiambina. Ho tahaka ny olona marary hoe satria Andriamanitra manasirana de tsy midika mihitsy zany hoe tsy ilaina ny fanafody, na hoe satria Andriamanitra miaro amin'ny aretina de tsy midika zany hoe tsy ilaina ny vaksiny. Tsia, ilainy zany. Ilainy zany tsika protestanta réformé mahafantatra tsara ny dikany antsoina hoe olombelona, mahafantatra tsara ny dikany antsoina hoe science, mahafantatra ny dikany fahazavantsaina de resy lahary tsika. Fa izao rehefa marary de mila mpanafody. Hain'Andriamanitra manantsina antsika amin'ny fanafody, fa tsy voatery koa hoe ho fanafody. Tahaka an'le hoe raha tsy Jehova miambina ny tanàna de miaro tory foana ny mpiambina. Raha tsy Jehova ny manasitrana de tsy sitrana ny olona. De teo any raha maromana kokoa, raha tsy Jehova ny manasitrana de zao miasa ho azy fotsiny ny fanafody, tsy ilaina ny fanafody. Fa Andriamanitra zany de zao miafisa amin'iny fanafody iny izy, miasa amin'iny mpiambina iny. Tiany ny mpanao salamo taritsika de zao aza matoky teny, fa matokian'Andriamanitra. Atao zay ataonao rehetra fa izao matokian'Andriamanitra. Andriamanitra fiarovana mafy ho antsika. Fa ny faharoa ny avako malala zay lehibe toetra asehon'Andriamanitra eto de zao Andriamanitra mahafantatra zay ilaitsika. Andriamanitra mahafantatra izay ilaitsika, mahatery atsika. Satria zao ny raiketan'ny fitiavany de amonjy azy. Anandratra azy ho any amin'ny hava aho satria mahalala ny anarako izy. Andriamanitra mahafantatra izay ilaitsika,
izay mahasoa atsika, izay mety amintsika, izay mahasambatra atsika. Tsy de tena ataontsika hoe fotom-pisainana mety amin'ny toetsaintsika loatra zany, satria ny fotom-pisainana mety amintsika de izao am'izao ndraiky ohatran'izao manao hoe za mahafantatra ny vatako a, fantatro ny ilaiko, za mahafantatra ny vantatro a, fantatro ny tiako, za mahafantatra ny tenako a, fantatro ny mety amiko, za mahafantatra ny anarako a, fantatro ny zavatra tokony atao amiko. Fa tsy de zay loatra ry havako, satria itsika efa naletika tao anatin'izay tsika ny fahafahana. Hoe ny antsoiny hoe fahafahana de zao za mahazo manao zay tiako atao, za mifidy zay tiako fidiny, za ny manao zay rehetra heveriko mety amiko. Ataontsika zany, zay no ataontsika hoe fahafahana. Fa izao eto Andriamanitra de manazava amin'ny salamy fa io Andriamanitra io de mahafantatra zay mety aminao, mahafantatra izay atonona anao, mahafantatra izay sahaza anao. Raha tonga atsika mivavaka isan'andro hoe rainay zay any an-danitra ao amasinina ny anaranao de any amin'ny farany any antenatenantsika hoe omeo anay an'io izay sahaza, zany hoe omeo anay an'io zay mety aminay, izay tandrify anay. Afaka malala ny Andriamanitra tsika de aza misalasala fa Andriamanitra mahafantatra anao, mahafantatra zay mety aminao, zay mahasambatra anao. Fa ny fahatelo zay aseho nyty salamy faraiky amby 20 ty de zao Andriamanitra koa miado atsika. Tsy hoe miaro fotsiny izy, raha miaro mantsy de milaza zavatra tsy metsika, tsy miotsiny, tahaky ny tamboho, eo foana ny tamboho, miaro ny tamboho fa eo foana izy. Ary mety tsy metsikeo azy izy amin'ny fotoana rehetra, fa izao ray Andriamanitra tsy hoe miaro fotsiny, fa Andriamanitra de zao miado atsika mihitsy, manohitra ny fahavalontsika. Zay no mahatonga azy manao hoe andininy fahavalo, hijery maso fotsiny ianao ka ho hitaneo ny hamalina ny ratsy fanahy. Iasafa any amin'ny salamy 7:20 dia saika lavindray maka. Asafa de anankiray am'ireo mpamorokira tao amin'ny tempolin'ny Solomona reo 420 taranaky Asafa lahateo. Iasafa de nanao salamo maromaro, fa anankiray am'izay nataony Asafa salamy 7:20 dia Iasafa ny teny manao hoe tena saika solafaka nahita ny ratsy fanahy-ambinina, saika nienjera, saika nanaraka ny diany izy reny, saika nitsiritra azy mihitsy ary aho Iasafa, satria jereko le ratsy fanahy tohatra ny milamina ny fiainany, tohatra ny tsy sahirany izy, tohatra ny salamy izy, tohatra ny mihetraketraky izy, tohatra ny maherisetra izy, tohatra ny makany amin'ny daholo ny fahasoavana sy ny fitahiana. Raha izay no azo ilazana azy amin'ny salama 7:20. Kanefa rehefa tena nandinika de zao ay zava-poatra zany, ay tsy maharitra zany, ay ny mahafaly an'Andriamanitra tsy ny fahafatesany ratsy fanahy fa ny ibebahany. Ay kay Andriamanitra saika lotika ny fo kosa, fa kay Andriamanitra eo akaikiko mandrakariva. Ay tsy ny fananana zava-dehibe hita maso akory ny mahasambatra, fa ny fananana an'Andriamanitra. Ay tsy maharitra ny fiadanany ratsy fanahy. De eto salamy 1:20 manao hoe mbola hovaliana ny ratsy fanahy. Ry havako, aza mitsiritra ny ratsy fanahy zany ny dikan'izany, aza makatahaka ny ratsy fanahy zany ny dikan'izany, mivavaha ho an'ny ratsy fanahy. Jesosy raha nombola atao miazo fijaliana nanoloana ny fihetsiky ny ratsy fanahy dia ny teny tsotra fotsiny manao hoe raha io mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Afaka malala zava-dehibe ny hoe ananatsika toe-po sy toe-panahy zay tahaka ny salamy, mahay mamela ary miandry ny famalina ny ratsy fanahy. Misy fotoana ianao te hamaly, misy fotoana ianao te hitrotra, misy fotoana ianao te taky ny tenin'ny mpanao tenin'ny Asafa hoe zako te hampiasa hery, te hanao zavatra hamalina ny ratsy fanahy. Fa eto ny salamy de manao hoe ho hitanao ny hamalina ny ratsy fanahy. Afaka malala
miaro antsika Andriamanitra, ampy antsika Andriamanitra. Misy hira noforoniny Razafy Mahefa Rainy. Razafy Mahefa Rainy any de pastera atao Ambositra tamin'ny fotoan'andro izay maharainy azy de misy Razafy Mahefa zanany, fa Razafy Mahefa Rainy any de velona tamin'ny amin'ny faraparan'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo izy niteraka, dia mpiaraka tamin'ny Ravely Jaune, mpiaraka tamin'ny Rabary. Izy telo lahy mihitsy moa zany nazazana hoe ireo kintana telon'ny mission protestanta frantsay na ny fiangonana kintana le ataontsika hoe reo pastera telo lehibe tao anatin'ny mpihefa tamin'ny fotoan'andro Rabary, Ravely Jaune na Razafy Mahefa. Samy mpampianatra izy telo lahy reo, samy mpampianatra nendo hoany, samy mpampianatra marika, mpampianatra tamin'ny école primaire Rabary, Razafy Mahefa ary Ravely Jaune. Ravely Jaune moa tonga ampitarina to Amborately, Rabary tonga ampitarina to Avaratra Andohalo, ary Razafy Mahefa kosa tonga ampitarina tany Ambositra. Fa izy telo lahy reo de isan'ny namiratra tamin'ny fotoan'andro tao anatin'ny fiangonana protestanta frantsay, tsy tany amin'ny LMS kosa fa tao amin'ny MPF, samy MPF izy reo. Ary dia anankiray am'zay nataony Razafy Mahefa, Razafy Mahefa sy Rabary de be ny hirany foroniny. Ravely Jaune kosa tsy namoron-kira fa nanoratra gazety be, latsoratra be be. Ravely Jaune mpitanatra de mpanoratra gazety, fa Rabary sy Razafy Mahefa de namoratra tononkira be. Anankiray am'zay ahafantarantsika ny paster Razafy Mahefa ny hira fa simy fitopolo sy efajato hoe ampy a Jesosy, ay Jesosy atrety, ampy a Jesosy. Miavako zava-dehibe ilay izany finoana zany mpanompon'Andriamanitra zany zay manjary hira atsika, iainantsika isan'andro, itokitsika ny fanampian'Andriamanitra atsika. Ho le tononkira hoe Jesosy no anjara soa, zay mahafa-po tokoa, so tsy manam-paharoa, ay Jesosy, ampy zay, ampy anao Jesosy. Ary zay mahatonga an'i Paoly ny teny hoe rehefa anananao Jesosy de anananao ny zavatra rehetra, satria fantatr'Andriamanitra ny tokony ho anao. Ny zava-dehibe de ny fanananao an Jesosy. Ivavaka sika. Tompo ampy anay tokoa ianao, ampy anay ny fahasoavanao, ampy anay ny fitahinao, dia ampahere zay Tompo atoky sy ankina aminao Andriamanitra zay mpiaro anay, mahafantatra ny zaza sy ny mety anay, ary miado anay amin'ny ady sarotra, amin'ny zava-manahirana isan-karazany. Tompo, ampy anay ny fahasoavanao, ko de ataovy mahatoky manana anao zahay. Azavelanao itebiteby, azavelanao herikerika, azavelanao kivy, azavelanao ravilafy tanana, fa ataovy miorona aminao Andriamanitra, na ny finoanay, na ny fanoratenanay, na ny fitiavanay anao. De manankina ny asanay, ny fanoratenanay, ny tokantranonay, eo ambany fitahinao hatramin'izay Tompo. Manjaka amin'ny firenenay, manjaka amin'ny asan'ny tananay, ary amin'izay rehetra tanterahanay, aoka ifanaraka mandrakariva amin'ny sitraponao. Misaotra Jesosy. Amen.